Ry havana malala, dia atolotsika ho an'Andriamanitra rery ny dera sy ny laza ary ny voninahitra noho ny amin'ny fahasoavany, fitahiany izay omeny atsika, ary isaorantsika be dia be izy ny amin'izao ahafahantsika miaraka indray eto amin'izao fandarana izao. Ka dia andao hivavaka isika hisaotra azy sy hametraka n'ity fandarana ity eo ambanin'ny fitantanan'Andriamanitra. Andriamanitra o, Rainay any an-danitra, saotranao lehibe izay noho ny tombontsoa, tombom-pitahiana izay omenao anay, ka noho ny fahasoavanao dia indreto indray izahay tafaraka amin'ny alalan'izao fandarana izao. Fantatray Andriamanitra o fa ianao ilay mandahatra ny andro sy ny fotoana no nanome anay an'izany tombontsoa izany, ka tahaka an'ireo tombontsoa sy fahasoavana efa nomenao anay taloha dia mbola omenao an'izao indray izay mba hatateraka eo amin'ny fiainanay an'ilay hoe fahasoavana, anampy fahasoavana. Isaoranay ianao noho izany Tompo. Izahay kosa omany ny fonay, ny sainay, ny fanahinay mba ho vonina handre ny feonao, mba ho vonina hiaona aminao indray amin'izao fandarana androany izao. Tononiko sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ry havana malala, ilay Andriamanitra lehibe any an-danitra, ilay Andriamanitsika, ilay ivavahantsika io, ilay namorona antsika, ilay nahary antsika tongotra aman-tanana, dia nanao fanambarana izay inoko fa tena hamelombelona ny fonao, satria namelombelona ny foko sy ny fanahiko sy ny momba rehetra. Izao no voalazana eo amin'ny Jeremia 7:20, 7:20. Jeremia 7:20 dia ny andininy 7:20. Jeremia 7:20 ny andininy 7:20 dia izao no nambarany: ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahy ianareo amin'ny fonareo rehetra. Ry havana malala, Andriamanitra, ilay Andriamanitra lehibe, manana ny fahalebiazana rehetra, manana ny hery rehetra izay hoentiny manampy sy manohana ny fiainantsika, dia izy milaza hoe raha tena hitady ahy amin'ny fonareo rehetra ianareo dia ho hitanareo aho. Ampiseho ny tenako eo aminareo aho dia afaka ny ahita an'izany hoe fidirako an-tsehatra eo amin'ny fiainanareo izany ianareo. Raha hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Ry havana malala, mety mbola misy zavatra lehibe kokoa noho izany ve andrasanao mba hahatonga anao tena hitady an'Andriamanitra, tena hitady azy amin'ny fonareo rehetra? Izaho izany indraindray sanganena ihany aho mahita olona maro, rahalahy sy anabavy maro, eny fa olona tena akaiky ny foko mihitsy aza, vesara ny zavatra mafy, hianjadian-javatra zavatsarotra maro samihafa, kanefa tsy mbola ao anatin'ny programany mihitsy izany hoe andeha hitady an'Andriamanitra, andeha hanantona an'Andriamanitra, andeha hikatsaka ny herin'Andriamanitra mba hahafahako miala amin'izao olana izao. Ohatra ny tena tsy ao anatin'ny programam-piainany mihitsy izany. Ry hava malala, tsy fantatro, angamba sao dia mba anisan'izany koa ianao, fa androany isika, androany dia hiresaka aminao. Ry havana malala, misy Andriamanitra izay efa vonona eo akaikinao eo, te hanampy anao izy, te hiara hitondra aminao amin'ny toe-javatra hatrehanao io izy, ary te hanome heviny manokana ho anao amin'ny toe-javatra io izy, mba ho vokatra tsara, miara-miasa hahasoanao ny vokatry ny zavatsarotra rehetra hatrehanao. Izany ny fikasan'Andriamanitra ho anao. Amin'izao tsika miresaka izao indrindra, dia izany ny hainoanao an'izany tenin'Andriamanitra izany, izany ny hainoantsika an'izany teny fikasana mahafinaritra izany. Andriamanitra miteny hoe hitady ahy ianao, eny ary tena ho hitanao aho. Izao tena tediavy tsara amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Ka dia andao tsika ry havana malala, tena
tena mivavaka amin'ny fotsika rehetra, mivavaka amin'ny saitsika rehetra, amin'ny fanahitsika. Inona moa ny atao hoe vavaka? Ny atao hoe mivavaka nge dia miresaka amin'Andriamanitra e, miresaka aminy amin'ny fo, fa tsy ny hoe izaho na tsy miresaka amin'Andriamanitra aza tsy olana, fa mba tiako hitan'ny olona rehetra ranona sy ranona hoe io afa mivavaka, io afa mba olona tia mivavaka, dia alefako mamoaka teny ity vavako ity, dia teny tsara rafitra tsara, teny fehezantenin'olona tena tia mivavaka, kanefa ny foko sy ny saiko tsy tena mitady an'Andriamanitra akory. Tsy izany ry hava-malala, tsy izany no izy. Tsy resaka tsy fidy na zavatra ivelambelana ohatran'izany ny ataontsika rehefa mivavaka. Andeontsika tena hivavaka, tena mitady an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra. Fa zao ny ambarany hoe hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsaha ianareo amin'ny fonareo rehetra. Mino azany zao fa hanana programam-piainana mivavaka ianao. Ary ny mivavaka dia tena fandaniana fotoana miresaka amin'Andriamanitra mihitsy, mandany fotoana mihitsy miresaka amin'Andriamanitra. Le fotoananao ilay heverinao fa tena le fotoana tsara indrindra, mety indrindra iresahana aminy. Ny matetika moa zany ho an'ny olona rehetrarehetra dia amin'ny maraina vao mifoha, io zany mbola vory daholo ny hery rehetra, afaka ny havizanana izay mety ho rofirofy rehetra sy ny sisa. Amin'iny ihany koa mangina tsara, afaka manokana fotoana tsara iarahana amin'Andriamanitra. Asa azo atao no mahazo rivotra, mbola madio tsara ny rivotra, ka raha nikatona ny trano nandritry ny alina dia atao izay mba ahazoana rivotra, fa dia io fotoana anisan'ny tsara indrindra eo amin'ny ankamaroan'ny olona zany, ny fotoana vao mifoha amin'ny maraina. Ry havana malala, manokana fotoana noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mino aho fa ho vitanao zany, hanokana fotoana, handany fotoana hiaraka amin'Andriamanitra amin'ilay maraina vao mifoha iny mihitsy. Tsika tsy mitovy amin'ny zava-mananaina hafa rehetra izay tsisy vao mifoha izy dia efa lasa izay programa mampety azy ny ataony. Tsisy resaka, tsisy anjara toeran'Andriamanitra mihitsy, tsisy an'izany hoe mifoha dia mivavaka, tsisy an'izany hoe mifoha dia mandre ny tenin'Andriamanitra. Zany ny zava-mananaina hafa rehetra, fa isika olombelona tsy izany. Nataon'Andriamanitra mba hitady azy ianao. Ary io toe-javatra lalovanao eo amin'ny fiainanao io zavatsarotra izay manahirana anao amin'izao tsika miresaka izao io, dia antso nataon'Andriamanitra io mba hanosehana anao hitady azy amin'ny fonao rehetra. Dia avelan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao foana ilay izy, sady miteny aminao izy hoe anaka, zanako, hitady ahy ianao, ho hitanao aho raha tena hivavaka amin'ny fonao rehetra ianao. Ry havana malala, dia raintsika ny Andriamanitsika noho izany. Misy fanambarana anankiray koa ity mikasika ny vavaka. Kolosianina 4:4, Kolosianina 4:4 dia vakiantsika ny andininy faharoa. Kolosianina 4:4 ny andininy faharoa, mareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana. Mareta amin'ny fivavahana, ilaintsika ny maharitra rehefa mivavaka. Tsy hoe nanao vavaka indray mandeha dia efa ampy izay, efa netiko am-bavaka angela izy. Indraindray rehefa misy olona mba manantona ny tena, izaho moa zany dia matetika no mahita amin'ireo mpiara-mivavaka izay olona tena manana olana, dia mampahirezina izy zany, mampahirezina izy hoe zao izy rahalahy na zao izy ranabavy, aoka ianao mba tena hitady an'Andriamanitra, aoka ianao mba tena hivavaka, hitady azy amin'ny fonao rehetra. Pasteur, ianao moa mihevitra anahy tsy mivavaka, izaho nge pasteur efa mivavaka e. Ry havana malala, tsy ampy ny mivavaka, fa ilaintsika ny maharitra amin'ny fivavahana, mahareta amin'ny fivavahana. Zany ny ambaran'ny soratra masina. Ka rehefa nivavaka, nitondra mivavaka toe-javatra anankiray ianao, dia aoka tsy hijanona mihitsy izany vavaka ataonao izany raha tsy efa azonao ny valim-bavaka. Maharitra, mahareta amin'ny fivavahana. Ary mbola naverin'Andriamanitra zany, verina ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Romanina 12:12,
Dia ny andininy faharoa ambin'ny folo. Romanina toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy faharoa ambin'ny folo. Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Mahareta amin'ny fivavahana. Aoka ny fiainantsika mba ho fiainoantsika fifaliana ny amin'ny fanantenana izay nomenantsika. Aoka ihany koa tsika mba hiaritra ny amin'ireo zavatsarotra izay omenantsika fa tsisy toerana ho an'ny fahakiviana, fa indrindra indrindra aoka tsika mba haharitra amin'ny fivavahana. Matoa mbola tsy nomen'Andriamanitra anao ny valim-bavaka, dia mbola tiany ianao hitohy hivavaka ao amin'iny toe-javatra iny. Ka dia mivavaka ianao, mivavaka isika mandra-pahazontsika ny valim-bavaka. Amin'ny ratsaroanao tsara dia efa niresaka tsika ny amin'ny hoe ilaintsika ny mivavaka mideran'Andriamanitra, vavaka fiderana. Efa niresantsika teto ihany koa, ilaintsika ny manao fisaorana an'Andriamanitra, vavaka fisaorana. Misaorana Jehova aza misy adinoana ny fitahiany rehetra, izay rehetra atao anatiko dia aoka mba hisaotra an'Andriamanitra. Dia efa nianarantsika ihany koa hoe aza adino ihany koa ny mivavaka mangataka ny hanadiovan'Andriamanitra anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Vavaka fiaiken-keloka sy vavaka fibebahana. Androany izany tsika dia miresaka hoe ilainao koa ny mivavaka mitalao amin'Andriamanitra, mangataka amin'Andriamanitra. Izay zavatra tena iriny ny fonao indrindra, angatao amin'Andriamanitra izany. Dia izao mahareta amin'ny fivavahana. Rehefa mivavaka ianao dia tena ataovy amin'ny fo mihitsy, fa ho hitanao izy raha katsahanao amin'ny fonao rehetra. Fa izao rehefa mivavaka ihany koa ianao dia mahareta amin'ny fivavahana. Andinina anankiray hamaranantsika ny fotoan'androany, Jaona voalohany toko 5 dia ny andininy 15. Jaona voalohany toko 5 andininy 14 sy 15. Andininy 14 sy 15. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao ny fahasahiana ananantsika eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika, dia miaino antsika izy. Andininy 15. Ary raha fantatsika fa miaino antsika izy, ninona angatahantsika, dia fantatritsika fa ahazontsika izay angatahantsika. Ry havana malala. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony ianao, dia tonga dia azonao atao no mahazo antoka fa omen'Andriamanitra anao izany. Mangataka zavatra araka ny sitrapony. Ohatra amin'izany izany izao, raha mangataka ny hamelanao ny helokao ianao, dia efa fanarian'Andriamanitra izany. Dia afaka mahazo matoky ianao fa hamela ny helokao Andriamanitra. Raha mangataka aminy ianao mba handraisany ny fanoloran-tenanao, hanolo-tena ho azy ianao, dia azonao atao ny matoky fa fanarian'Andriamanitra izany. Ka izany ny voalazan'ny soratra masinako. Jesosy, Andriamanitra nilaza hoe anaka tolory ny fonao, ka raha hanolo-tena ho azy ianao amin'ny alalan'ny vavaka, dia azonao atao ny mahazo antoka fa henoin'Andriamanitra ny vavakao. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika, dia hinoantsika fa miaino antsika izy. Satria izany ny voalazan'ny teny fikasana. Dia ahoana ny zavatra izay tsy voalaza mazava ao amin'ny teny fikasana hoe azoko atao no mahafantatra hoe araka ny sitrapony sa tsia. Ohatra izany izao. Mba manana fanariana miredareda aho, fa misy fianarana anankiray tiako atao. Ahoana ny alalako hoe sitrapon'Andriamanitra ve izay, sa tsy sitrapon'Andriamanitra? Ilaiko ve ny vavaka ho an'izany? Satria raha mangataka zavatra araka ny sitrapony dia miaino ahy izy, ka tsy fantatro hoe sitrapony izany sa tsy sitrapony. Ry havana malala, azonao atao ny mangataka na inona eo anatrehan'Andriamanitra. Fa izao, avelao Andriamanitra andamina araka ny sitrapony. Andriamanitra no andamina izay fantany fa mahamety. Jesosy indray mandeha teo ambony hazo fijaliana, rehefa nitambesatra taminy teo ny fahotako sy ny fahotanao. Navesatra mafy taminy manko izany. Ary tena izay mihitsy mila havaky ny fony. Dia hoy izy hoe ray eo,
raha sitrakao esory amiko ity kapoky ity. Fa zao mbola naveriny fanindroa, kanefa aoka tsy ny sitrapoko ny atao fa ny sitraponao. Ry havana malala, mba vonina ihany koa ve ianao anana an'izany fanetretenany tompontsika zany, tsy hibaiko an'Andriamanitra, tsy handidy an'Andriamanitra, fa hivavaka aminy dia ametraka hoe kanefa aoka tsy ny sitrapoko ny atao fa ny sitraponao. Ka raha araka ny sitraponao zany dia tanterao. Misy zavatra efa voalaza ao amin'ny soratra masina araka ny tenentsika teo fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay zany dia tsy misalasala intsontsika amin'izay zavatra izay. Fa raha tsy fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny zavatra anankiray izay angatahanao, dia zao zanak'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra tsika, afaka mangataka aminy izay rehetra fanirin'ny fontsika. Fa aoka kosa ianao mba ho vonina ny ampilefitra ny sitraponao eo ambanin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mitenena aminy amin'ny mpanetretena hoe aoka tsy ny sitrapoko ny atao fa ny sitraponao, ka raha sitrakao Andriamanitra io dia io ilay zavatra izay ireko. Fantatro fa manana zavatra maro tiana angatahana amin'Andriamanitra ianao zao tsika miresaka izao. Dia mivavaha aminy e. Aoka mba ho tena mivavaka ianao. Aoka mba tena hanana fiainam-bavaka ianao. Aoka mba ho tena mitady azy amin'ny fonao rehetra ianao fa ho hitanao izy. Fa izao manana fo milefitra eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tonoina eo amin'ny vavaka ataonao mihitsy hoe Andriamanitra ô, raha sitrakao kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao. Ho hitanao ry hava-malala fa ny fitantanan'Andriamanitra anao ambony lavitra noho izay eritreretinao fa ho zavatra tsara indrindra eo amin'ny fiainanao. Andao tsika hivavaka, ametraka ny sitrapontsika eo ambanin'ny sitrapon'Andriamanitra, angataka aminy izay heveriny fa mahasoantsika hivavaka tsika tompoko. Rainay izay any an-danitra, ianao no efa nandamina fa mila mivavaka izahay dia mahazo valim-bavaka. Ka dia ampio izay Andriamanitra mba tena hanana fiainam-bavaka. Fa ampio ihany koa izahay mba hanana fo milefitra eo amin'ny sitraponao. Mba ny sitraponay dia ny sitraponao. Ka izay fantatrao fa mahasoa anay, izay no irinay indrindra mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanay. Angatahako manokana ianao mba hitahy ny mpiaino izay manaraka an'izao fandaharana izao. Ampio izay Andriamanitra mba ho tena olona vavaka, mba olona tena manana fiainam-bavaka, ary dia manana fiainana voatahy noho izany fitiavam-bavaka sy fiainam-bavaka izany. Ampio izahay mba olona izay tena milefitra tanteraka eo ambanin'ny sitraponao. Ny vavaka dia tononiko sy angatahako amin'ny anaran'i Kristy. Amen.